Akafaliana tanteraka indray toko lasitopoko vavy no iarahako aminao ny tokantrano any amin'ny takarivan'ny alarobia fa 7 volana oktobra 2024 ity manasanao ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany nitondra ny fomba fijerena mahakasika ny raharaham-pirenena ny firosoan'i Madagasikara ao anatin'ny fifidianana ny amiral Ratsiraka ny akony zavantranga tao aorianan'ireny raharaha tao Anosibe ireny ary ny eo amin'ny lafin'ny fampianarana dia ny fanokafana ny sekoly ambony politeknika any Avaradrano any na mafisin'ny amiral Ratsiraka ny tolakandro teo fa ilaina ny fisin'ny fiaonana atampony eo amin'ny filoham-panjakana efatra amin'ny rahalahy nisy ihany koa moa raha ny fanazavany ny tokony anatanterahana ity fiaonana atampony ity noho ny fieverany fa tsy iva velively ny krizy eto Madagasikara raha tsy tanteraka ity fiaonana atampony ity eo ihany koa raha ny fanazavana izy netiny fa tsy azo lazaina ho angarahara ny fividianana izay apetraka eto amin'ny firenena tsy azo lazaina ho malalaka ihany koa fa dia ho tanterahana hatrany moa raha ny fangatahany ity fiaonana atampony ity. Ho an'ny amiral Didier Ratsiraka dia tsy ny fifidianana filoham-pirenena no mahamaika fa ny fitadiavam-baolana manoloana izay tena manahirana ny vahoaka izay mijaly sinoana. Nambarany fa zava-dehibe ny fisian'ny fiaonana an-tampony iarahana amin'ny hery samihafa ny fiarahamonim-pirenena, ireo sindika, ny vondron'ny mpandraraha sy ny maro hafa koa. Raha vitantsika ny manatanteraka izany dia misy ireo mpampiasa vola vahiny vonany anome tanana antsika amin'ny fampindramana vola $1.5 miliarda isa-taona mandritra ny 5 taona raha ny voalazany. Ils ont dit oui, Monsieur le Président, chiche, si vous arrivez à faire ça, nous sommes prêts. Dès ce mois-ci, 1,5 million de dollars par an pendant 5 ans pour Madagascar. Milliards. 1,5 milliard de dollars par an pendant 5 ans, sinon 2 milliards de dollars par an pendant 5 ans. Et ils sont prêts à nous prêter, voire nous donner, prêter au moins 250 000 tonnes de riz blanchi à 20% de brisure, 50 000 tonnes d'huile, 50 000 tonnes de sucre. Tsy mandany isin'ny fifidianana ny amiral fa nanamafy fa tokony ajaina ireo fepetra-takiny amin'ny fanatanterahana izany mba ho tena fifidianana madio, mangarahara ary ekeny rehetra no tanterahana. Nisy ihany koa moa ny antso nataony manireo kandida. Ndao tsika hiaraka satria misokatra ianareo. Andao sika hiady amin'ny fahantrano, andao sika hiady amin'ny tsy fandriam-pahalema. Ento, d'accord. Nambarany moa fa manana fandaharana asa tsara ireo kandida, 5 sarotra ny anatanterahana ireo satria zara raha misy vola ao anatin'ny kitapo-bolam-panjakana. Nasiany amiral resaka ihany koa ny bilita tokana izay besaka no tsy mbola mahalala ny fampiasana izany. Anisan'ny sosikevitra narosiny ny fampiasana ny EVM na ny electronic voting machine. Fa misy zavatra tsara noho io bulletin unique io. Efa naka toky tamin'ny amin'ny namana ny Dilambato aho. EVM nanarana, electronic voting machine. Eo daholo ny anaran'ireo olona ireo miaraka amin'ny sariny, miaraka amin'ny numerony. Na fahatelo, na fahasivy, na faharaiky amby efapolo. Tsindrinao fotsiny le bokotra le bouton. Tsindrinao fotsiny. Indray mandeha tsy mahazo manindry indroa anao. Mivoaka le bulletin, latsaka anaty ota tsy kasinao akory. Mety mahazo récépissé anao hoe ino ny voto nataonao tsisy azo angalarana tokoavy. No antotranterin'ny amiraly hatrany ny mahazava-dehibe ny fiarahana miady amin'ny fahantrana. Ny vola avy amin'ny namana avy an'Anjilambato izay vonany anampy ny firenena raha toa ka mihavana ny malagasy dia ahafahana mampiakatra 400 ny karaman'ny mpiasam-panjakana, ny vatsim-pianarana, ny fisotrondronono raha ny voalazany. Miakatra ihany koa ny karama farany ambany eo amin'ny sehatra tsy miakina ary asa 10 hetsy sy 2 tapitrisa any no ho voaforona.